Dia tonga soa aty amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Mafana dia mafana ny andro amin'izao fotoana izao ka dia mba manararaotra kely ny masoandro. Ny resantsika anio zany dia ny momba ny deuil na ny ataontsika hoe famoizana ny olontiana na ny famoizana ny zavatra izay natenaina tamin'ny fiainana, tsy voatery olona no resahana amin'izany atao hoe deuil izany fa maro dia maro ny zavatra mety ho tafiditra ao anatin'io atao hoe deuil io dia ny ohatra hoe afakasy ianao asa izay tena hoe nanananao fanantenana ary nandrin'ny fonao, dia tapaka zany ny fanananao an'io asa io izay nandrin'ny sainao sy ny fonao tanteraka. Dia ny processus de deuil zany aorinan'io ataontsika hoe fisarahanao tamin'io zavatra tianao io. Izay zany no resantsika an'io. Mety ao anatin'izany koa ny faharavan'ny fitiavana, ny faharavan'ny tokantrano, ao anatin'izany koa ny mety hoe resaka zanaka marary ohatra, zaza handicapé na hoe tsy de tena ara-dalàna zany ny eo amin'ny ataontsika hoe zany amin'ny resaka ara-tsaina na ara-batana amin'io zanakao io, dia misy ihany koa zany ny ataontsika hoe famoizanao ny hoe fanantenanao anana zanaka normal ohatrin'ny olona rehetrarehetra, kanefa dia izay no nateraky ny vitana sy ny anjara ny hoe zaza sembana zany no zanakao. Mila ny ataontsika hoe fiatrehana ny famoizana daholo izany zavatra rehetrarehetra izany, na hoe ny processus de deuil. Mila ny ataontsika hoe zany hoe fahaizana mionona zany amin'ny zavatra izay mitranga izany, ka resahana zany zavatra rehetrarehetra izany dia ohatry ny hoe mora, fa ny iainana an'izany zavatra izany dia sarotra dia sarotra. Ary indrindrandrindra ny ataontsika hoe ny fahaizana miaiky izany ny fahavoazana dia mila fifatohana matomatotra kokoa zany ny fomba fiatrehana an'izay zavatra rehetrarehetra izay mba tsy hanimba ny toe-panahy sy ny fahasalamana raha ohatra ka tsy hay zany ny miatrika ny fahavoazana. Raisintsika zany ny hoe resaka fahafatesan'ny olona anankiray izay tianao zany. Izy dia sarotra dia sarotra ny andeha hiresaka par théorie ny resaka fahafatesana, satria dia fihetsepo izay sarotra dia sarotra ao amin'ny olombelona anankiray, ary dia mangidy tokoa izany hoe maty ny olona manodidina anao izay olona akaiky anao, na ray aman-dreny io na zanaka na ray tapo na havana na mpiara-miasa na ny olontiana izany, ny namana izay ny fanerasera. Indraindray zany dia
misy ny fitenenana hoe zavatra tsy firesaka izany. Azo ekena ihany koa izay fomba fijery izay hoe zavatra tsy firesaka izany satria toa mamoa foa fery mamaivay ao amin'ny olona iray izany ny hoe firesahana ny resaka fahafatesana. Kanefa dia tsaratsara ihany izany ny miresaka azy mba hitondra fitoniana amin'ny saintsika olombelona ary ahafahantsika mamantatra bebe kokoa izany hoe inona marina moa izany ny atao hoe fiainana ary inona no zavatra andrasanao amin'ny fiainana ary inona ny tanjona izay eritreretinao fa asambatra anao. Zava-dehibe ny fitodiana amin'ny zavatra ohatran'izay ka isan'izany ny fiatrehana ny fahafatesana. Tsy misy olombelona mahazaka an'izany atao hoe fahafatesana izany. Na ny olona faran'izay ataontsika hoe manan-karena indrindra kamba, na ny olona ataontsika faran'izay mahantra indrindra, dia tsy misy mahazaka an'izany hoe fahafatesan'ny olona tiany izany eto ambonin'ny tany. Ary dia manjary toy ny zazakely daholo ny olombelona rehetrarehetra manoloana ny fahafatesana. Ka izay no tsara iresahana azy. Rehefa tonga izany ny fahafatesan'ny olona iray izay olona akaiky, izany hoe olona andrininy fo izany, dia eo aloha izany ny hoe fahatairana nandre ny vaovao. Na olona efa nandrasana narary hatramin'ny ela, na olona maty tampoka, dia mitovy daholo ny fangiry firiana amin'ny fiatrehana ny fahafatesan'ny olona anankiray. Satria fahafatesana izay dia fisarahana mandrakizay. Fisarahana mandrakizay, fahatapahan'ny fifaneraseranao amin'ny maha olombelona izany amin'ny olona iray. Ka betsaka ny zavatra terak'izay dia ny fahabangana. Satria rehefa misy izany ny fahafatesan'ny olona anankiray dia tsy misy intsony izany ny fifaneraseranao aminy, dia banga izany ny toeran'io olona io eo amin'ny fiainanao. Ny fombafomba ny andavanandro izany dia tsy ho hitanao intsony. Ilay olona ataontsika hoe be vazivazy, mitsikitsiky foana, mahita zavatra ho tantaraina foana, mahita ny teny tokony ho lazaina rehefa misy ny fahoriana na ny zavatra mampalahelo. Izay zavatra izay izany no banga. Ny vatana dia efa fantatritsika olombelona rehetrarehetra fa tsy maintsy ho tonga ny fotoana izay alefin'ny vatana. Fa ny finoana amin'ny maha olombelona izany dia milaza fa ny fanahy maha olona dia mijanona eny foana. Finoana izay. Fa amin'io finoana io koa samy manana ihany koa ny eritreriny. Misy ihany koa izany ny manana ny finoana hoe rehefa maty ny vatana dia maty ihany koa ny fanahy.
Ka eo indrindra zany no hoentintsika zany ny famakafakana an'izay zavatra zay, satria ny fiainana ny ataontsika hoe deuil na ny famoizana olona anankiray zany dia misy zany ny ambaratonga maromaro, izany hoe rehefa amin'ny fotoana mahafaty an'ilay olona iray zany dia iny fa hoe tonga daholo zany ny fianakaviana izay nampandrenesina zany andeha ataontsika hoe zany hoe hijery ny fianakaviana izay trapahoriana, ary eo ihany koa zany ny hoe fakaheresana ny olona izay manamanjo, fampaherezana azy ny amin'ny hoe tsy irery izy zany manoloana ny fahafatesan'ny olona izay akaiky azy, dia efa mitondra fampiononana betsaka izay fihetsika izay, satria rehefa amin'ny fotoanany hoe fahafatesan'ny olona iray izay akaiky anao izay dia eo no mipoitra ny atao hoe irery isika olombelona, satria ilay fijaliana ao anatin'ny olona iray izay miatrika ny fahafatesana dia izy ihany no tena maheno zany ny ratrapo rehetra sy ny fihetsem-po sy ny sentiment rehetra izay eniny amin'ny fotoana iny, fa ny olona ty ivelany tonga fotsiny zany ohatry ny hoe analefaka an'izay karazana fihetsem-po izay, dia arakaraky ny fomban'ny tsirairay avy zany dia ho an'ny malagasy moa zany de hoe misy ny fiandrasam-paty, misy ihany koa zany ny fitondrana an'ilay olona any am-piangonana ho an'ny kristianina, dia rehefa avy eo zany dia misy ny fandevenana, ka ny ohatra aty amin'ny tany vaventy ohatra zao dia ny hoe tsy misy ny fiandrasam-paty zany aty amin'ny tany vaventy fa dia misy zany ireny ataontsika hoe salon funéraire reny dia ao zany no andrasana ny olona ny faty zany dia tonga ao daholo ny havana sy ny namana rehetra zany ny hoe anome voninahitra ny faty, ary dia akahery ny manamanjo zany, dia efa zava-dehibe zay zavatra rehetra izay ho fanomezam-boninahitra ny maty, ary fakaherezana ihany koa ara-psikolojika, dia misy heriny goavana de goavana izay fihetsika rehetra izay, ka manodidina ihany koa ny fahafatesana dia maro zany ny karazany ataontsika hoe zany hoe ny fihetsem-po rehetra manodidina an'io fahafatesan'io, satria eo zany ny mitranga ny hoe olona izay ataontsika hoe zany hoe tena akaiky ny fonao tanteraka zany ho an'ny olona izay manamanjo, dia maheno ny tena ataontsika hoe zany hoe karazana soulagement zany ny olona izay hotron'ny olona izay tsapany fa tena tia azy, ary izay fahatsapana zay dia amin'ny fotoana ohatran'ireny zany no tena atsapanao ny olona tena tianao ary makasitraka anao. Fomban'ny fiainana zany zavatra rehetra izany, ka eo koa zany no ahafahanao makasitraka ny fiainana, mijery ny lafiny tsara rehetra amin'ny fiainana, mijery ny lafiny tsara any amin'ny olona. Ho an'ny olona izay mpamangy ny manamanjo zany, dia eo ihany koa no ahaizana ny ataontsika hoe miatrika an'izany olona donam-pahoriana zany,
satria tsy ny olona rehetrarehetra no ahay ahafantatra ny teny holazaina amin'ny olona izay midona-pahoriana, satria indraindray dia aleo mangina miaino ny olona izay manamajo, miaino ny fitantarany ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny voina izay nahazo azy, satria iny koa dia karazany ataontsika hoe zany hoe terapia ho an'ilay olona izay hiaram-boina ny mitantara amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny voina nahazo azy tamin'ny fahafatesana, dia avela izy zany hitantara amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra izay niainany, satria ilainy dia ilainy ny mamoaka an'izay tantara izay. Ka ianao izay miaino zany dia tsaratsara ny hoe mamela azy teny fa tsy milaza firy ny hevitrao, efa zava-dehibe izay zavatra izay, satria raha ohatra ka ianao izay miaino dia mandefa karazana ataontsika hoe zany hoe karazana teny izay mitsara ohatra an'ilay olona manamajo, na mitsara ny maty izany zavatra izany, dia poizina amin'ny fotoana ohatran'ireny, satria ninninona circonstance nahatongavan'ilay fahafatesana sy hoe ninninona antony nahatonga n'ilay fahavoazana, dia ny fahavoazana rehetrarehetra dia mampalahelo ary mampivarahontsana ny izay hiarany. Izay zany dia ny zavatra tokony fantatritsika rehetra eto ambonin'ny tany, fa na inona fahavoazana izay mitranga dia fahavoazana izay ny anarany mangirifiry ho an'ny olona izay hiarany. Ka eo no mitranga ny atao hoe fahamatoran-tsaina eo amintsika olombelona, dia ny hoe mahay manaja ny fahoriana ao amin'ny olona iray, fa tsy mampiseho endrika na fihetsika na teny mitsara. Zava-dehibe izay zavatra izay ao anatin'ny fianarana ny fiainana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Ka rehefa tafalevina soamantsara zany ny maty, dia tsy vita hatreo akory ny resaka famoizana azy na ny hoe ny deuil, fa mbola hitohy mandritry ny fotoana maromaro ary ambolana maromaro, an-taonany maromaro, arakaraky ny tsirairay, dia ny fahatsiarovana ny zavatra rehetra izay navelan'ilay olona, fahatsiarovana ny fiaim-piainany rehetra, ny fihetsiny rehetrarehetra, ny zavatra navelany, ny tantarany, ny toetrany, izany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra mamela trasy daholo ho an'ny olona izay milaosi ny fahafatesana, ka mametraka hatrany eo amin'ny olona izay nilaozana zany ny karazana fangirifiriana, ny fahatsiarovana an'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary indrindra zany dia ny hoe ny manque, izany hoe ny fahabangana izay zany no tena mavesatra dia mavesatra zany. Ka io tsy voatery ho fahafatesana ihany, fa ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainana, ny zavatra nandrin'ny fonao, nandrin'ny ny fon'ny olona iray ka tapaka taminy,
izany zavatra zany dia mitondra daholo ny ataontsika hoe zany hoe fangiry firiana ho an'ny olona izay iaran'izany ataontsika hoe fahadisom-panantenana sy izany hoe fisarahana izany, izay angambany no azontsika itenenana azy dia ny hoe ny fisarahana. Ka misy etapy maromaro zany ny fiainana ny ataontsika hoe deuil na ny famoizana zany. Dia mandalo aloha zany ny ataontsika hoe atezerana, izany hoe misy ny karazana atezerana eo amin'ny olona izay nilaozana zany ny amin'ny hoe nahoana izy no nahoana zany ianao no nandao azy ilay na dia hoe olona maty zany dia tsy maintsy misy izay any anatin'ny ataontsika hoe subconscience ny olona izay navela zany dia izay karazana ohatran'ny hoe atezerana izay zany, tsy maintsy miaina an'izay. Dia ao ihany koa zany ny alahelo mafy izay ateraky ny hoe fandaozana. Dia tokony zany hoe tsy misy sakatsakanana mihitsy zany izay fihetseham-po rehetrarehetra izay, ka samy manana ny fihetseham-pony daholo ny olombelona rehetrarehetra manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Misy ny hoe te hitokana kely zany hoe tsy te hifanerasera amin'ny olona zany mandritra ny fotoana maromaro hiaina an'izay karazana deuil izay. Misy koa nefany ny hoe tsy te hipetraka rery fa dia aleony manatona ny namana akaiky na ny havana akaiky, dia samy manana ny azy zany ny amin'izay resaka izay. Dia mandeha zany ny fotoana, mandeha zany ny fotoana, dia eo zany vao zay vao tena hoe mahatsikaritra zany ilay olona iray zany fa tena lasa tanteraka ilay olona zany. Ka amin'io hoe fahatsapana fa lasa tanteraka ilay olona nandao zany dia eo no mety maro dia maro zany no mety fihetseham-po izay mety mitranga, mety misy ny ataontsika hoe zany hoe karazana ataontsika hoe déni. Ny déni zany amin'ny terme psychologie dia ny hoe tsy mety mino zany ny olona iray fa hoe maty zany ny olon-tiny. Dia somary sarosarotra ny famoizana amin'io fotoana io na ny deuil, satria ilay olona zany dia ohatran'ny hoe tsy te andeha madika ny pejy zany fa mbola te hijanona foana zany ohatran'ny hoe tsy maty ilay olona. Ka mety hisy fiantraikany betsaka amin'ny ataontsika fahasalaman'ny olona anankiray zany zavatra zany, sy ny fifaneraserany amin'ny olona manodidina azy, na ny hoe ny resaka koa zany ny fahasalamany ara-batana sy ara-tsaina izay mety ahatonga ny fiainany zany hikorotana noho izay ataontsika hoe tsy fahaizany miaiky fa lasa ilay olona. Misy indray nefa zany ny hoe rehefa mandeha ny fotoana zany dia manomboka miaiky amin'izay zany rehefa mifoha isa maraina zany tsy mahita intsony an'ilay olona ohatra, na tsy mifanerasera intsony amin'ilay olona izay nandao, dia misy zany ny hoe tonga dia miaiky zany, mahalala miaiky fa lasa tokoa ilay olona ary tokony havadika ny pejy. Ny famadihana ny pejy nefa dia tsy eo no eo koa nefany ny hoe ny saintsika olombelona dia hamadika pejy, fa mandeha tsikelikely ihany koa. Ka ao anatin'ny ataontsika hoe fampitoniana ny saina dia ny efa miaiky zany ianao fa lasa ilay olona, kanefa dia ny fahaizanao zany ny hoe manana ny karazana finoana ao aminao zany fa hoe
mbola manodidina anao eny zany ilay olona mitahy anao ary dia mety mitondra fahasoavana ho anao ny fieritreretana an'ilay olona. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny ataontsika hoe deuil daholo zany izay mety hatsaran'ilay olona na ny famangivangina matetika ny fasan'ilay olontianao na ny hoe raha misy zavatra zany hoe tena zavatra tian'ilay olona nandao anao dia hoe apetraka ao amin'ny efitrano misy anao, na resaka boky zany na fitafiana na hoe karazana haingon-trano izay nanamarika anao niaraka tamin'ilay olona na ny sary, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia manampy daholo amin'ny hoe fiatrehana ny famoizana zany na ny deuil. Ka eo zany no mipetraka zany ny ataontsika hoe zany hoe ny fahaizan'ny olombelona iray zany atao fiononana, satria tsy misy olombelona mahazaka an'izany atao fahafatesana izany, ary maro koa ny hoe karazana réaction izay mety mitranga. Misy zany ny lasa hoe tsy mino an'Andriamanitra intsony izy satria hoe nahoana no nalaina ny olo-tiako, raha tia Andriamanitra dia nahoana no nalainy ny olo-tiako. Misy indray nefany dia vao maika mifikitra amin'ny finoana satria mino izy ny ataontsika hoe zany hoe ny fitondran'Andriamanitra amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka ilay hoe fisitahana amin'ny finoana zany eo zany no somary mampatahotra ihany amin'ny olona izay miatrika ny deuil, satria ao ilay ataontsika zany hoe atezerana. Ka ilay atezerana zany iny no tena mampatahotra dia mampatahotra zay réaction zay raha ohatra mijanona ela loatra, satria tokony foana zany hoe misy fiononana. Ka eo no mipetraka ny ataontsika hoe zany karazana créativité any amin'ny olombelona tsirairay hiatrehany anio deuil na ny famoizana ny olontiana io zany. Ka amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra dia izay mahay manana an'izay atao hoe créativité amin'ny famoizana zavatra iray zany dia izay ny olona zany izay mahay mamakivaky ny fiainana, ary dia matetika ireo karazan'olona ireo no ataontsika hoe zany hoe mahay miatrika ny fiainana, ary matetika dia manana mahazo ny zavatra izay tadiaviny amin'ny fiainana, satria ny fahafatesana na fahafatesan'olombelona io zany na hoe fahatapahan'ny fahasoavana sy ny fahatapahan'ny fifandraisana amina zavatra nandrininy fo. Efa nitantaraiko teo daholo ireny hoe na asa io na resaka hoe zavatra natenaina no tsy tanteraka, dia raha ohatra zany ka olona manana an'izay atao hoe créativité izay dia manampy aby sy betsaka zany izay karazana rupture mantsy zany no tena hoe azontsika ilazana azy, izay karazana rupture mahery vaika izay zany dia miteraka karazana ataontsika hoe zany hoe perte ao amin'ny olona anankiray, fahavoazana, fahaverezana zany, ary miteraka ny ataontsika hoe ahiahy, tebiteby, hoe inona zany ahoana zany no fiainako aorian'ny nahalasana ny olona anankiray na nahalasany zavatra anankiray izay nandrininy fonao.
Raha ohatra ka hoe afakasy ianao ohatra kanefa asa zay tena tianao, dia eo zany no mipetraka ny hoe créativité. Izany hoe mamorona zany ny olombelona anankiray ny hoe inona zany ahoana ny fomba hitondrany fiainany ahitany asambarana sy fitoniana aorian'ny ataontsika hoe zany perte na rupture amina toe-javatra iray. Ka averiko eto foana fa tsy resaka fahafatesana ihany fotsiny atao hoe rupture, fa miditra ny fahadisom-panantenana betsaka amin'ny fiainantsika olombelona. Ka eo zany no mety maro dia maro koa zany ny mety ho fiatefan'ny izay rupture izay. Misy zany ny mety varilavo ao anatin'ny fahadisom-panantenana, dia ny hoe mivarilavo amin'ny toaka, mivarilavo amin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fomba fiainana izay mivarilavo tanteraka zany. Eo ihany kosa nefa no mety mitranga ihany koa zany ny ataontsika hoe zany hoe créativité ny olombelona iray, izany hoe ny instinct de survie. Izay zany no azontsika ilazana azy amin'ny terme psychologique, izany hoe ilay karazana etaeta-po zany ny hoe hanohy ny fiainana, ary dia eo no mety izany hitsiry amin'ny olona iray ny tena atao hoe fitiavana ny fiainana, dia ny fankasitrahana ny fiainana, ary dia ny fanaovana izay mety rehetra zany hikatsahana ny fitonian-tsaina sy ny asambarana ao amin'ny fiainana. Satria hoe rehefa manana n'ilay toe-tsaina hoe tsy maintsy mitohy ny fiainana, dia eo zany no mipoitra ny ataontsika hoe ny karazana talenta rehetra koa izay mety misy ao amin'ny olona iray, entiny amerezan-dia ny perte izay nahazoazo teo, mba tsy hironany any amin'ny ataontsika hoe fahadisom-panantenana, na ny hoe fivarilavona zany hoe ny toetra mivarilavo. Ka ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany zany dia nandalo an'io ataontsika hoe karazana perte io daholy ny olombelona rehetra, fa ny fomba fisehony zany no samihafa. Ka misy nefany ny hoe perte totale izay tena ataontsika hoe zany hoe mahery vaika kokoa zany ny fiatefany amin'ny olona iray, izany hoe perte izay tsy mpahazo ny olona maro